Faly miaravantsika tsirairay avy manaraka an'izao fandaharan'izao indray miomana iona amin'Andriamanitra ao. Hoy ny voasoratra any amin'ny Korintianina any hoe tsy miamboanana fahaleovana avy aminay izay fa ny fahaleovanay dia avy amin'ny ray, avy amin'ny Jehovah ray, zany hoe ny fahefana, fahafahana mitory sy manao azo azo zao dia tsy avy aminay fa avy amin'ny Jesosy ilay mpamonjy. Jesosy ilay mpanjaka, Jesosy ilay tompo izay maniraka anay hanambara hoe mihavana amin'Andriamanitra ny ianao. Fa ho avy faingan Jesosy, ho avy faingan Jesosy. Ary raha ho avy Jesosy eny amin'ny rao lanitra, ny olona ao akarin Jesosy dia ny olona mitoetra ao amin'ny fahamasinana. Ndao tsika androany iresaka momba ny hoe ny fahamasinana. Petera voalohany no raisika amin'izany fotoana zany a. Petera voalohany a, toko voalohany a, andininy 5:10. Petera voalohany, toko voalohany, andininy 5:10 sy ny 6:40. Fa araka ny fahamasinan'ilay niatso anareo dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondran-tena rehetra, satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masinao. Zay ny andinin-tsoratra masina voalohany raisitsika. Petera voalohany, toko voalohany, andininy 5:10 sy ny 6:40. Fa araka ny fahamasinan'ilay niatso anareo dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondran-tena rehetra, satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masinao. Tesalonianina voalohany, toko 4. Tesalonianina voalohany, toko 4, ny andininy 7. Tesalonianina voalohany, toko 4, andininy 7. Fa izao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny anamasinana anareo ifadinareo ny fijangajangana. Fa izao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny anamasinana anareo ifadinareo ny fijangajangana. Andininy 7. Fa Andriamanitra tsy niatso antsika ho amin'ny fahalitoana fa amin'ny fahamasinana. Andriamanitra niatso antsika ho amin'ny fahamasinana. Misy ten'Andriamanitra ihany koa milaza zany hoe miaza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa zay tsy manana fahamasinana dia tsy ahita ny tompo. Raisitsika ihany koa zany zay. Hebreo toko 12 andininy 4:14. Hebreo toko 12 andininy 4:14. Mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny tompo. Afatra apetraka amintsika androany, manamasina ny tenanao ho an Jesosy, manamasina ny Jesosy ho tompo ao am-ponao. Manahoana aho zay mitory, manahoana ianao zay mandray zao afatra zao, mo masina hoe mo mitoetra amin'ny fahamasinana ve? Satria zay no takin'ny tompo amintsika eto, ny amin'ny afatra rehetrarehetra, ny amin'ny teny rehetrarehetra zay noraisina teo, dia hoy izy hoe aoko masina ianay anao. Inona moa ny dikany hoe masina? Ny dikany hoe masina dia hoe voatokana, zany hoe voatokana ho an Jesosy, voatokana ho an Jehovah ray, voatokana hanao sitrapon'ny ray. Zay ny dikany hoe masina. Tsy mifangaroaro, tsy mitapoka, fa pur. Raha amin'ny teny frantsay izy hoe pur. Raha ohatra hoe ronono pur dia tena hoe ronono hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, zany tsy mitapoka ninninna, tsy mifangaroaro. Na hoe tantely pur dia tantely tsy mitapoka ninninna, fa tantely pur, tsy mifangarona amin'inona na amin'inona. Amin'izany, zany koa dia davin'ny tompo amintsika hoe mitokana tanteraka ho azy isika, tsy mifangaroaro na amin'inona na amin'inona, tsy miraitsykombakomba amin'ny ratsy, tsy miraitsykombakomba amin'izao tontolo zao, tsy mitoetra ao anatin'ny fahotana. Zany ny atao hoe masina. Mitokana lazaiko eto, tsy hoe mitokana hoe tsy asa tsony aho zany, satria ny any am-piasana tsisy kristianina, tsy andeha ny an-dalana tsony aho zany fa ny any an-dalana tsisy kristianina, tsy andeha ninninna tsony aho fa hitokana dia ho any amin'ny monastera dia izaharery no any. Tsy zay le mitokana tiana lazaina. Fa tsika voalaza ho amin'ny Korintianina voalohany toko 10 misy an'izay hoe tsy hoe hisaraka amin'ny olona eto amin'izao tontolo zao tsika akory, fa amin'ny maha-kristiana antsika dia mitondra tena araka ny sitrapon'Andriamanitra. Jesosy ara dia nilazan'izany amin'ny vavaka nataony any amin'ny Jaona toko 7:12 hoe
mangataka aminao aray tsy ny ampiala azy amin'izao tontolo zao fa ny arovana azy amin'ny ratsy. Mahafinaritra io vavaka ataon'i Jesosy amin'ny jaona tokony 17 io, fa mivavaka nataon'i Jesosy ao dia hozy Jesosy hoe zao no hany-masinako ny tenako dia mba hoanao izy ireo. Zao mivavaka nataon'i Jesosy hoe ray eo tiako izy ireo mba hoany amiko, hoany aminao. Ray eo amasino izy amin'ny fahamarinana fa nitenao ny fahamarinana. Ray eo tena hoe ataovy mitokana ho anao izy, anao ny sitraponao. Zany ny mivavaka nataon'i Jesosy. Ny etaetan'i Jesosy ny lalina ho atsika dia tsika masina, zany hoe tsika mitokana tanteraka ho an'ny Tompo. Ny toe-tsaina, ny toe-po, ny fomba fiteny, ny fomba fanao, ny zavatra rehetrarehetra zay atao dia manome voninahitra an' Jesosy, manome voninahitra an'ilay raitsy to. Voasoratra any amin'ny Isaia any hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, enika ny voninahiny tany rehetrarehetra, miverina intelo, zany hoe fahamasinana zany. Toetra n'Andriamanitra, toetra ny Jehova ray, anisan'ny ao anatin'ny toetra ny maro be dia ilay hoe fahamasinana. Io fahamasinana io ihany miverina intelo ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Dikan'izay zava-dehibe io fahamasinana io, zava-dehibe io fahamasinana io. Manahoana ny fiangonan'i Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao eto Madagasikara? Manahoana ny fiangonan'i Jesosy? Ahitana an'izany fahamasinana zany ve? Manahoana ny mpino tsirairay avy izay milaza ho kristianina mo manana zany fahamasinana zany ve? Fa ny mampalahelo raha ny maso no mijery ary ny mandinika ny zava-misy dia toa miaroaro amin'izao tontolo izao sika fiangonana, toa miaroaro amin'izao tontolo izao sika fiangonana. Hany ka raha tena mandinika raha mijery amin'ny maso tsy miangana dia tsy hita intsony ny fiavahana, fa ny fiangonana hita any amin'izao tontolo izao, ary izao tontolo izao hita ao anatin'ny fiangonana. Lasa makatahaka ny zavatra ataon'izao tontolo izao ny fiangonana, ny mpino, ny zanak'Andriamanitra lasa mikopie, makatahaka ary manao maka modely amin'izao tontolo izao. Halan'i Jehova ray zany, halan'i Jesosy Tompo zany. Fa ny Tompo dia tsy manaraka an'izao tontolo izao sy ny fomba n'izao tontolo izao, fa mitoetra mitahotra an'Andriamanitra, mitoetra amin'ny fahamasinana, mitoetra amin'ny fahadiovam-po, fahamasinana ho an'ny Tompo. Zay lera zay natao hoe ny fahamasinana dia fitokanana tanteraka ho an'ny Tompo, hanao izay sitrapony. Rehefa indray mandeha ny olona tafahoana amin'i Jesosy dia miova ny fomba fiteniny, miova ny fomba fisainany, miova ny namany, miova ny fomba fiakanjony, miova ny fomba fanaony, miova ny zavatra rehetrarehetra ataony. Izay ilay vody adan'ny Tompo amintsika. Aiza ho aiza isika fiangonana, aiza ho aiza isika fiangonana amin'izao fotoana izao. Fa ny Tompo mahery, ny Tompo mahery, ny Tompo mahery, ny Tompo mahery manam-pahefana amin'ny zavatra rehetrarehetra ary mitaky fahamasinana amintsika tsirairay avy izy. Raha ho avy eny amin'ny raon'lanitra izy, raha ho avy eny amin'ny raon'lanitra izy, ny olona tadiaviny dia ny olona mitoetra ao amin'ny fahamasinana. Raha mamakintsika ao amin'ny Efesianina 5 dia hozy izy hoe aka ny fiangonana izy dia fiangonana masina, fiangonana masina, fiangonana tsy maloto zany, tsy fiangonana maloto ny fahotana zany, tsy fiangonana mirefarefa ny fahotana zany, tsy fiangonana tena maimbo fahotana zany. Mampalahelo nefa amin'izao fotoana izao dia ny ankamaroany maimbo ny fahotana, maloto ny fahotana. Inona ny mampandoto? Marobe, marobe, ary tsy afaka anao lisitra eto ako fa marobe izy ireo. Fa ny davadadavin'ny Tompo amintsika dia tena hoe mitokana ho azy sika. Manahoana ny fomba fiakanjo ianao, raha mpino ianao, raha milaza fa zanak'Andriamanitra ianao, mo manome voninahitra an' Jesosy Tompo va? Ianao izay milaza ho mpandray ny fanasan'ny Tompo, ianao izay milaza fa kristianina mitondra anaran'i Jesosy, ianao izay milaza fa mpino, ianao izay milaza fa converti, raha vehivavy manahoana ny fomba fiakanjonao? So mbola mitanjaka, so mbola manafitohan'olona, so mbola manindraindra ny nofo ny vatana izay tokony ho afenina, tokony tsy ho asehoseo, tokony tsy ho aderadera, fa natokana ho an'izay ho vadinao na izay vadinao. Kanefa amin'izao fotoana dia mampatahotra fa ny zipo eny am-potope, ny sorta fohy kely, ny akanjo ety ambony décolleté mampiseho sandry, mampiseho tratra, ary milaza fa kristianina, milaza fa mpino, milaza fa zanak'Andriamanitra, milaza fa ao amin'ny fiangonana. Malahelo ny Tompo amin'izany fotoana izany, malahelo ny fanamasina, malahelo Jehova ray, malahelo Jesosy Tompo.
fa tsy manome voninahitra azy zany fomba fiakanjo zany, tsy manome voninahitra azy zany fomba fitondrateny zany. So tsika milaza hoe Jesosy kolona, Jesosy laita miaraka amin'ny Jesosy micomprendre fa Jesosy masina, tsy azo zimbazimbaina ary tsy miova Jesosy omaly sy anio ary mandrakizay. Rehefa nitoetra ny masina dia masina hatramin'ny farany izy, fa tsy hovaintsika amin'izao fotoana 2014 zao hoe miova fa miova mba kolona mba manaraka n'izao zao fanao zao tontolo zao. Tsy ry havana, tsy zany. Ny tovolahy manahoana ny fomba fiakanjo milaza vampino, ny pataloha efa hiborotsaka, iseho zay tsy tokony iseho, ny fomba fanaovana ny volo any tsy tokony izy, tsy manome voninahitra ny tompo, satria zao tontolo zao no alaina modely. Malahelo ny fanamasina fa mitaky fahamasinana ny tompo. Manahoana ny fomba fitentsika, fiteny manome voninahitra an Jesosy ve sa fiteny mamofady? Manahoana ny fomba fiainantsika tsirairay avy? Ny zavatra resahako eto dia zay milaza kristianina. Ny olona resahako sy ametrahako zao ohatra zao dia olona zay milaza hoe kristianina, milaza hoe zanak'Andriamanitra. Fahamasinana tompoko ny takian'ny tompo. Aiza ho aiza ny fiainan'ny fiangonana. Fiainan'ny fiangonana tsy manam-paharatsoa ny fahamasinana amin'izao fotoana, fa resaka fitadiavam-bola, resaka kilalao, resaka kihirahira, resaka atsikatsikana, resaka manalanala azy, tsy mitarika amin'ny fahamasinana mahatonga fijangajangana. Lasa amboaritsika lay tenin'Andriamanitra ary amboaritsika lay fitoriana mba hitomana ny olona tambatambazina ary tsy tenenina hiala amin'ny fahotana, fa tenenina hoe midira ihany amin'ny atoko-pivavahana, midira ihany amin'ny fiangonana fa afaka ataonao daholo ihany reny fomba fanaonao amin'izao tontolo izao reny. Rehefa miaraka amin'ny tompo tonga dia entitra miala amin'ny fanao ratsy rehetrarehetra ary miova amin'ny fomba fanao, anao zay sitrapon'ny tompo. Aiza ho aiza tsika tsirairay avy, fahamasinana, fahamarinana, tahotra an'Andriamanitra. Fa izany zavatra zany tsy resaka lalàna akory ary tsy resaka antery zany, fa rehefa ao amintsika ny fanamasina, rehefa ao amintsika Jesosy dia arak'izay hoe fanamasina izay dia io ny manamasina antsika ihany koa. Fa entitra ny tompo, sao anao miteny hoe lasa ambany lalàna zany teny zany, sao anao miteny hoe mitady ho marina loatra sy miseho ho marina loatra, fa ny tompo dia mitaky fahamasinana. Raisika ny Apokalipsy toko faha 1:20 Apokalipsy toko faha 1:20 dia zao ny voasoratra ao, andininy fahaenina: ary izy tamiko tanteraka ireo, izao no alfa sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana, izao manome maim-poana amin'ny loharanon'aina ho an'izay mangetaheta, izay maharesy no andova izany zavatra izany, ary ho andriamaniny aho, ary izy ho zanako. Fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompisapy ary ny mpandanga rehetra dia anana ny anjarany any anatin'ny farimy rehetra afo sy solofala. Izany no fahafatesana faharoa. Ary mbola mamaky tsika mitoy anatiny dia hoe tsy mba hiditra izy zay tsy masina, tsy mba hiditra zay olona vetaveta, tsy mba hiditra zay olona mijangajanga, tsy mba hiditra zay maloto, fa zay voasoratra ao amin'ny boky ny zanak'ondry ihany no hiditra any. Aiza ho aiza ny misy atsika. So lasa anarana fotsiny le hoe kristianina, so lasa tantara fotsiny, so lasa diplôma, so lasa certificat, fa ny vo ve mitondra tahotra an'Andriamanitra, ny vo ve misy fibebahana, ny vo ve misy an'izay fahamasinana an'izay. Mbetika midera an Jesosy, mbetika manao hira an'izao tontolo izao. Amin'ny fotoana ray midera an Jesosy, mihira ho an Jesosy, mitendro an Jesosy, amin'ny fotoana ray midera mihira ho an'izao tontolo izao. Halan'ny tompo zany firorohavana saina zany, halan'ny tompo zany masirasira zany. Fandedavin'ny tompo dia ho tokana tanteraka ho azy ary masina ho azy. Tsy hoe alahady ihany aho ny masina, na hoe tia ny akanjo masina rehefa alahady, fa raha masina ianao dia masina daholo ny akanjonao sy ny mombanao rehetrarehetra. Tontolo andronao 4:20 ora, 4:20 ora, sy 7 andro amin'ny 7 andro, fa tsy fiaroarona amin'izao tontolo izao. Dia miantso antsika ho amin'ny fahamasinana Jesosy,
mianto antsika amin'ny fitokana ny teny Jesosy ho an'ny tanora lasy vavy izay tsy ao anatin'ny fanambadiana manao ny firaisana ara-nofo mialohan'ny fanambadiana fahotana zany fa vetavetana eo mason'ny tompo zany nefa tsika milaza pino milaza ho kristianina fijangajangana fornication ozy ny fitenenana ozy teny frantsay tsy miditra ny fanjakany lanitra ny olona zay mpivady nefa mijangajanga ary miaraka amin'olo-kafa zay tsy vadiny fijangajangana fahalitono zany ny olona zay manambady nefa misaraka ary mivady amin'ny hafa ndray avy eo fijangajangana zany Luka 7:10 fa rehefa mivady dia mandrakizay ny fanambadiana ary ny fisaoram-bady halan'i Jehova fa noho ny amafisam-pony nanomeza Mosesy fitaratasy fisaoram-bady fa ny tompo dia mandrakizay mifandefitra mifankaty mifampanome toky raha te hiakatra ny lanitra tsika zany zavatra izy tokony ho ampiarina daholo ary tsy mavesatra nefa zany fa rehefa ao anatinao Jesosy rehefa ao anatinao ny fanamasina dia izy no mitarika anao amin'ny marina rehetrarehetra tsy ianao amin'ny manofo anao no manantanteraka an'izany fa noho ny fitiavanao an Jesosy lay mpampakatra ianao lay fofombady noho ny fitiavanao azy dia hitandro teny ianao noho ny fitiavanao azy dia tsy hanao zay mampalahelo azy ianao noho ny fitiavanao azy dia tsy handoto ny akanjonao ianao hoy voasoratra any ampitory teny any hoe amin'ny fotoana rehetra dia aoka fotsy foana ny akanjonao ary tsy hiala ny menaka eo amin'ny lohanao zany hoe mitafy fahamasinana mitafy fahadiovana mitafy manana ny fanamasina aiza hoe sika pino amin'izao fotoana izao hoy voasoratra hoe takiny tompo dia ny amasinareo rehefa dina fijangajangana fijangajangana koa dia zao hoe ny fitiavanao zavatra na olona mialohan Jesosy zany hoe lasa tsy maka ny toerana ambony tsy maka ny toerana voalohany tsy maka ny lohan Jesosy ry pino malala amin'ity androany ity atao voalohany amin'ny fiainanao Jesosy so mbola misy zavatra ambana ao am-ponao amin'ny fiainanao zay mbola tianao mihoatra noho Jesosy zay mbola maka toerana mialohan Jesosy fa nytiany Jesosy dia maka ny toerana voalohany amin'ny fiainanao hoy ny voasoratra hoe miaza mitady fihavanana miaza mitady fahamasinana tsy miteny hoe miaza mitady arena tsy miteny hoe miaza mitady vola tsy miteny hoe miaza mitady fananana tsy miteny hoe miaza mitady fampiroboroboana miaza mitady fahamasinana ozy izy ty fitoriana filazantsara ty fanambarana ny tenin'Andriamanitra ty resaka fivavahana ty ny tena votoatony voalohany indrindra dia fahamasinana fialana ny fahotana ary dirana ny fanjakany lanitra noho ny raha Jesosy manamasina noho ny tenin'Andriamanitra zay raisitsika isanandro sanandro noho ny fanamasina ao anatsika zay ny tena zava-dehibe ny ambiny manaraka ao azy avy eo inona ny atao mba ho masina zany tenin'Andriamanitra raiso isanandro sanandro fa afaka nataon'i Jesosy hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana voasoratra ny epistiliny Peterano hoe ny anareo relahy tiavany vadinareo ary manasa azy amin'ny rano fanasana ny teny amin'ny tenin'Andriamanitra Jesosy milaza hoe efa madio rahateo nareo noho ny teniko zany hoe ty tenin'Andriamanitra ty raisiny isanandro sanandro manova ny fotom-pisainantsika manova ny toetsaintsika manova ny fomba fijerintsika manova ny fomba fanaontsika manova ny fomba fitentsika manova antsika ty tenin'Andriamanitra ty ny atoko-pivavahana tsy manova olona ny fombafomba-pivavahana tsy manova olona ny sampana tsy manova olona ny fikambanana tsy manova olona fa Jesosy mihitsy ny manova olona ny baiboly ary raisina ampiarina zay soratra ao zay no mampiova olona zay no mampiova olona tsy ny teolojia no mampiova olona ho masina tsy ny resaka cours biblika sy ny étude biblika no manova olona masina fa ny fananana ny Jesosy fananana ny fanamasina ilaina ihany aloha ny mianatra avy eo ilaina ihany ny mandalina ilaina ihany ny mandinika avy eo fa raha tsy ao anatinao mihitsy Jesosy tsy ao anatinao ny fanamasina lasa fahalalahina ara-tsaina zany lasa ohatry ny fianarana any ampianarana zany manana koro maro isan-karazany taranja maro isan-karazany ary lasa ohatry ny taranja rehetra ihany fa ny zava-dehibe dia ny fananana ny fanamasina ao anaty ny fanamasina no manamasina avy eo mahatonga antsika olom-baovao raha tsy manana Jesosy sika tsy hatateraka an'izany fa noho Jesosy ao anatsika ny miasa natateraka an'izany so tsika miteny hoe sarotro zany ahoana ny avitana an'izany ny tena olombelona ihany tena nofo ihany ny tena olombelona ihany tena nofo ihany fa zao efa nanovanao Jesosy raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olona vaovao izy zany hoe rehefa ao anatinao Jesosy rehefa ao anatinao ny fanamasina dia olona vaovao ianao
hoy ny voasoratra ny tompony initsy ny jery ny andro ny tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra hibebaka. Mety tamin'ny tsy fahalalana nanaovanao ny fomba fiakanjo, ny fomba fiteny, fomba toerana le sy ny fomba finamanana tamin'ny tsy fahalalana, fa androany ny tompo miteny aminao ny fahamarinana, manapa-hevitra hiditra amin'ny fahamasinana, hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy manameloka anao izy fa manarina anao izy, manangana anao izy, manamasina anao indray izy, isan'ny akariny ianao rehefa ho avy eny amin'irao lanitra Jesosy. Halleluia, amen.